Fa ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ireny kosa moa isika amin'izao fotoana izao ary anatin'ny fitadiavana ny fanomezana ao menana ireny ihany koa moa ny rehetra amin'izao fotoana izao ary iroso indrindra moa isika ao anatin'ny resadresaka ao anatin'ny akatoko ny fetin'ireny izay amin'ny fandraisana ny vahiny madame Rakotosaonvololona izay filohan'ny fikambanana ceinture verte dia faly miarabanao madame Rakotosaonvololona. Faly miaraba ny mpijery fahitalavitra matv ary faly miarabanao koa Tina Soa. Ceinture verte moa fantatritsika amin'ny fikirakirana ny voninkazo ao anatin'izao hoe akatoko ny fetin'ireny izao tokoa inona ary ny vaovao hoe hifampizarana ny ceinture verte amin'ny tsirairay avy. Tsy diso anjara amin'ny fampizarana amin'ny fetin'ireny tokoa ny ceinture verte amin'ity fankalazana amin'ny fetin'ireny taona 2020 sy 2020 itikatra satria dia manao hetsika tokoa zahay ao amin'ny tranombokim-pirenena Befiloha efitrano rado izay natokana indrindra ho an'ny reny izay rehefa eo an-dalana ho reny. Izany dia manomboka ny 13 alakamisy zao ary mifarana amin'ny alahady 9 Mey andro ankalazantsika ny fetim-pireneny reny iran-tany. Manahoana izay hetsika hoe varotra fampiratiana moa zany izy io? Varotra fampiratiana izy io. Dia inona avy ny zavatra hita ao eto moa zao misy an'ireto voninkazo tsara tarehy reto ankoatran'ny hoe ahoana zany hoe voninkazo hoe maniry mihitsy ve sa hoe mahita ohatran'izao ihany koa sa inona avy ny zavatra ho hita ao anatin'izay hetsika varotra fampiratiana izay? Ny zavatra ho hitantsika eo dia voalohany indrindra zany araka ny fantatritsika dia ny vehivavy dia tia voninkazo ary ny reny indrindrandrindra dia tia mikolokolo ny voninkazo ohatrany hoe hikolokoloany ny zanany ao an-trano ihany matetika ny kolokoloany ny voninkazo ary satonany amin'izany itony asehontsika eto tony. Ankoatran'izay hoe voninkazo izay dia inona ihany koa ny zavatra hoe afaka atao fanomezana ao anatin'izay hetsika izay ho an'ireny mpianakaviana? Isy bouquet ao zany bouquet naturel dia bouquet artificiel. Nefa koa isy ihany koa ny araka ny fanaontsika isaky ny hetsika fampiratiana isan'andro isan'andro. Misy ny zanakazo ny voankazo ary koa misy koa ny poteria sy ny karazany maro misy ohatrany hoe imezantsika angamba ohatrany hoe misy karazana légumes zany izay mbola vaovao mbola tsy dia tena fihinantsika eto antsika malagasy eto Madagasikara loatra ilay izy dia misy hoe plantes aromatiques koa ao ary ny hanasongadinantsika an'ity fetin'ireny ity dia isy fanomezana omentsika an'izay reny tonga mandalo ao na ohatra hoe na mividy na tsy mividy dia hotoloranay fanomezana izay reny mandalo ao. Manahoana kosa ny vidin'ireo hoe voninkazo aranty ao mandritra n'ity hetsika ity? Mba azahoantsika reny rehetra fahafapo dia natao mirary dia mirary tokoa ny vidin'ny voninkazo. Izany hoe misy ny amin'ilay vidiny tena ambany dia ambany ary misy kosa aloha araka ny orchidée angamba dia tsy ferana fa lafolafo ihany izy izay kanefa dia rahantsika malala eo ihany hitantsika eo ihany ny anaovana azy. Manomboka misokatra amin'ny firy kosa moa ny efitrano rado mandritra n'ireo hoe fotoana manomboka rapitsika hatramin'ny lahady io amin'ny firy manomboka misokatra dia amin'ny firy no mihidy? Ny rapitso aloha dia anomboka isokatra amin'ny 6 sasany izy io dia mihidy amin'ny 5 dia ny akoatr'izay angamba ny zoma hatramin'ny alahady dia eo amin'ny 9 sasany eo dia efa afaka mandray an-tanana sy ireo olona rehetra mandalo zahay. Inona kosa ary ny afatra entintsika maranana ny resadresaka madame Rakotosaonvololona? Araka ny efa fanaontsika isa taona hatramin'izay moa zany isaky ny hetsika manko dia misy fampianarana sy torohevitra nataon'ny ceinture verte hatramin'izay somary ny ato kely zany izay tatoato fa mitindray mitoraky indray kosa mba ho fanomezana fahafahapony reny dia amin'ny asabotsy izao zany
amin'ny rosy sasany dia isy fampianarana eo a somary ivelany kely eo tokotanin'ny tranombokim-pirenena eo amin'ny efitrano eo amin'ny varavaran'ny rado zany ary tsy ho lazaiko hoe inona no ampianarina amin'izay fa mba ataontsika surprise angambany izy izay dia rehefa tonga any tsika mahita azy ary ampatsahivina trany fa malalaka ny vidim-pidirana ka na ho tonga ary ianao akafafinaretana fotsiny dia raisy ny ceinture verte tanany roa indrindraindrindra fa ny reny eny avy dia misaotra indrindra ny madame Rakotoson Vololona dia mirary sosy manao veloma tompoko dia misaotra indrindra tompoko dia n'izao dia voatolotra ny tiana soa ty mba ho fiarabana fetin'ny reny ho azy misaotra tompoko mahazo voninkazo foana moa izany zay efa fetin'ny renora zao misaotra indrindra ny ceinture verte inona zao reto voninkazo reto ity zao anthurium dia ity zao sterlidia na vavamborona ozytsika eny ary misaotra indrindra tompoko mirary soa tompoko dia ho toizantsika